maro nezaka vitantsika tamin'ny taona 2024 iny lehibe amin'izany ny fiaraha-mientana avy amintsika nandritra ny fampelezan-kevitra tena niara-nientana isorako akasitrahako ho an'ny tsiraray aby satria izay toerana rehetra nalehiko na taiza folo sy telonjato ny toerana nale fa dia tena hitako mihitsy ny etaetan'ny olona hitako mihitsy ny fanirian'ny olona iova hitako ny tebotebon'ilay olona reko ho fitarainany fantatro ary aiko hoe ahoana namonjena nreto olona reto aingana diaingana tsy izay nefa ny zavatra nitranga hoe aminareo teo satria hafa ny lalana hitondran'Andriamanitra atsika ka tokony anaiky an'izay tsika tsy dia hoe fandeferana ihany nataoko fa tena iraka ny mahazo atika na izara mamendram-panontaniana hoe aiza ny fetra rovina ny fetra ny fahandeferana tsy izaha zay raha izaha maizaha fantatro fa tena Andriamanitra mihitsy no mibaiko Andriamanitra no mitoetra tena nanapirofo aho isika ny lanja lehibe misy antsika eto amin'ity fiainam-pirenena ity manana ny lanjany isika ka dia manana fanantenana mandrakarivo manandanja ny atokontsika manandanja isika ary manana maizy azy isika satria nahoana tena mamaritra tsara ny lalana mazava isika anasoavana mpiarabelona anatsarana ny farim-piainana koa dia aza matahotra ianareo fa tsy irery isika koa dia manolotra fisaorana fely ho antsika rehetra aho amin'ny fiaraha-miasa sy ny fiaraha-mientana tamin'ny taona 2024 iny misaotra an'Andriamanitra koa isika amin'ny anolorany ity taona vaovao 2024 ity miarabantsika rehetra aho amin'ity taona vaovao ity mirary fahombiazana sy fitahiana ho antsika ary koa ho an'ny fianakaviana sy ny namana rehetra miaraba anareo izay mivady ny ankonanay miaraba anareo amin'ny anaran'ny tiako Madagasikara kavy an-tsainky miaraba anareo amin'ny reto bureau politika miasa miaraka akaiky tena mirary taona vaovao sambatra ho an'ny malagasy rehetra ny tenako mirary fihavanana sy fitoniana ho an'ny firenentsika izay ny antony ny tena nametrahantsika ny fandeferana mirary fihavanana sy fitoniana ho an'ny firenentsika tokony atomboka izany fitoniana sy fihavanana izany amin'ny fampihavanam-pirenena tena izy na ny réconciliation nationale tena izy tsy ilaina intsony ary tokony hatsahatra miaraka amin'ny vava ireo fanenjehana sy ireo fampitahorana ary indrindraindrindra ireo fanagadrana no ny hevitra tsy mitovy fa mahatokony fahendrena misy amin'ireo mpitondra ao amin'ny gouvernemanta vaovao aho fa nitanontsika menakavy dia ny ampandrosan'ity firenena ity afaka andray anjara amin'ny anjara brikiny ny atokonay izahay ny tiako Madagasikara ka avy an-tsainky ireo plateforme miaraka aminay ary afaka ifanampy isika satria ny targetratsika menakavy dia ny anasoa ny voaka malagasy ny anatsara ary ny farimbona mba ahafahana miala amin'izao fahantrana izao ka oka re tena mba handeha amin'ny fihavanana amin'ny fiombonana fa tsy sanatiavin'ny vava amin'ny fampitahorana na koa amin'ny fisamborana maro ireo fanampy miandry atsika amin'ity taona vaovao ity anohy hiasa ho an'ny Madagasikara isika amin'ny sehatra misy atsika tsiraray aby koa dia manainga atsika aho mba andray andraikitra amin'ny sehatra misy antsika tsiraray aby ao amin'ny resaka fampandrosoana ny resaka fanatsarana fiarahamonina ary indrindraindrindra eo amin'ny resaka tena fiombonana tanteraka malagasy ray ihany sitsika hanohy ny adidy eo amin'ny fiainam-pirenena isika ary tsy ilavolefina na koa okivy fa tena no araka zazo atao mba hahafahantsika manatanteraka tsakany sy andavany ireo andraikitra tandrifetsika aby